dia mbola falatrany nitsika nytokantranotsika ao anatin'izao fotoana foy ndraisantsika indray ny fampaherezana avy amin'Andriamanitra. Ivavakisika Jehovah-Andriamanitra iray dia mametraka ampelantanana indray ny fotoana foy izay mandraisanay ny teninao mba ny fanahinao mahery no hiasa no fitory ny fofatinay mba hananana ny fonofo ka tsy hijery izay rehetra mety maholona anay fa hijery anao izay mahafantatra ny zavatra rehetra mba izanay mankatony teninao satria nahitika vizany nahitika vanany ianao no fahefana faratapony fity izy tontolo izao ity dia mba ho resy lahatra tanteraka nisam-batanao re araka ny teninao hoe ho Andriamanitra reo ary ianareo oloko petraka eo ampelantanana indray ny teny mba mifanainao masina manazava izany dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manohy ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tamin'ny fampaherezana farany dia nampahatsiaro kely tsika ny fiatombohan'ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra antsika tamin'ity taona ity ary mandritra ny taona dia hitantsika moa ny fandehan'izay ary maro ny tenin'i Jehovah io fa raha nomena ny Exodosy toko fahaenina ny andiny voalohany dia misy programan'Andriamanitra mitarika ny zanak'Israely mba ho tonga ny fanafahana ary tsy io tsy zanak'Israely no mamaritra ny fotoana izay ialany tamin'ny tany Egipta fa Jehovah no miditra an-tsehatra ao anatin'izany satria ilay teny izay nomena ary hitanao izay rehetra ataoko amin'ny Farao izy izay ilay teny fa ny tanako mahery no ndefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy teny nomena ny vahoaka kivy ny vahoaka ao anatin'ny ady zany ary mandritra ny vanim-potoana ny manan'i Jehovah ny zanak'Israely hivoaka misedra ady sy loza mandrakariva dia takan'izay hitantsika amin'izao vanim-potoana izao hoe ary izay mamarina ny tenin'Andriamanitra hoe tena misedra ady izao tontolo izao kanefa dia misy manararoatra ao anatin'ny ady takan'ireny mba hitondra fampitahorana ho an'ny olona indrindra ny mpitondra fivavahana tena mampitahotra amin'ny fodi-kevitra indraindray tsy mitombina mihitsy ohatra ny te-hamaritra ny famonjena ohatra ny tereny ilay tenin'Andriamanitra hifanaraka amin'ny sitrapony fa tsy izay ny an'i Jehovah miandro fotsiny antsika fa io zavatra efa fantatra eo ange tsy voatamin'ity taona ity ange misy an'izany fanjakana miady amin'ny fanjakana firenena miady amin'ny firenena fa efa nisy hatramin'izay testamenta taloha tamin'ny andron'i Jesosy zany kanefa dia ararotiny isaka ny misy toe-javatra mitranga kely takan'ireny mba hisotomana olona kanefa ilay fisotomana olona dia tombosoan'ny tena ny tediavina ao anatin'izany tsy mba izay ny afatra men'Andriamanitra fa tena famonjena ny fanahy ary izay ny toe-javatra mitranga manerina n'izao tontolo izao ary izay no nahatonga antsika ny resaka ady ny fanaovan'ny Sirianina moa no tena tamin'ny andron'ny Ahaba ary hitantsika tamin'ny mpanjaka faharoa tamin'ny andron'ny Elisa ihany koa misy antony ireny rehetrarehetra ireny mba hampahafantarina antsika hoe tsy ilaozana ady ety amin'ity izao tontolo izao ty fa mivanim-potoana ka miankina amin'Andriamanitra ny Israely dia izao miditra an-tsehatra Andriamanitra ary zavatra tsikaritrintsika tany ampanjaka faharoa toko fahaenina sy toko fahafito nisy vanim-potoana ny mpanjakan'ny Israely tany ampanjaka faharoa toko fahaenina tena niaino mpanolotsaina avy amin'i Jehovah dia miditra an-tsehatra Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminazy sy ny toromarika izay nomeny dia nahatonga fiadanana fandriampahalemana teo amin'ny tanànan'ny Israely fa saingy taty aoriana rehefa mitoy indray toko fahaenina dia ny toko fahaenina tapany fahaefatra amby roapolo amin'ny mpanjaka faharoa miditra amin'ny toko fahafito nanadinon'i Jehovah ny zanak'Israely natao Sirianina fahairany indray mandeha indray fa nazavaintsika teto dia nitondra faisana niakatra ny fidi-piainana tsy laitra miainana ny fiainana teo anatrehan'izany vadibatika ohatran'izay ny zanak'Israely rehefa mahazo valim-bavaka dia manadino an'i Jehovah rehefa manadino an'i Jehovah tonga ny fahasairana dia miandro foana Jehovah niverena ny zanak'Israely fa tsy mba majery an'izany izy dia teto indray Ahaba indray no hitantsika noroa nandresy satria niaino ny feon'i Jehovah tamin'ny alala ny mpanolotsaina izay nomena azy fa tateo ariana indray dia izao
lasa ny hevi tena fampanjaka tsirefisy mandidy a de ny fanaraka tamin'ny Beniadada tena nahazo teny maharary tamin'ny Jehova ary soreny be aro teo anatrehan'izay sosotra zay moa ny filazany azy no ny teny zay tenen'ny Jehova satria ny afatra zay nomeny Jehova tamin'ny mpanjaka voalohany 220 de hoy izy taminy zao ny lazainy Jehova satria nalefanao niala teo an-tananao ny lehilahy Beniadada io zay nasaiko vonona tokoa de ny ainao nisy olo ny ainy ary ny olonao nisy olo ny olony tezitra ny mpanjaka teo anatrehan'izay satria tsy nanontany an Jehova fa tonga de nandray fanapahan-kevitra ary tsy nijanona treo ihany fa zao ny haino ray ny feon'ity vehivavy anankiray ratsy fanahy ty de ny vadiny ny olona ekeny-teny rehefa ny olona no ekeny-teny de tahaky ny vady ange kanefa nanao zavatra mamoehatra nanao zay naza ono ny fananany ny olona teo ambany fahefany de tonga ny teny Jehova ny fary tamin'ny famonoany Jezebely zay nitetikady natao ny fitahan'ny Israely rehetra nanangana rola mba hiepanga alaza laingany Nabota de nytoroambato Nabota maty nalaina fananany Nabota de iny ny fefarahantsika iny maty Nabota nalainy Ahabany tanimbolobiny nahita an'izay Jehova naniraka mpaminany de niteny taminy rafitinina ny ozona nahazo any Ahaba sy ny taranany eo amin'izay sa zay ny lelafan'ny alika ny rano Nabota ny lelafan'ny alika ny rano koa mantsy Ahaba Jezebela de hoan'ny alika ny fatiny zay taranaky ny Ahaba maty eo tanàna amin'ny zanak'Israely de hoan'ny alika ny fatiny zay maty any atsaha hoan'ny voromanidina rehefa nandrehan'izay Ahaba teo izy voatorakofotra de inany nataony joretra teny ampandehanana tafilamba fisaonana ny fady anina ary teo anatrehan'izay nanety teny teo na tonga ny teny Jehova le Jehova mpamindra fo mpanjaka voalohany 220 ny 7 sy ny manaraka hoe ary ny teny Jehova tonga tamin'ny Elitisibita ka nanao hoe ianao hitanao va oziny nanetreny Ahaba tena teo natrehako satria nanetry tena teo natrehako izy de tsy atonga loza aminy amin'ny androny fa ny amin'ny androny zanany vao atonga loza amin'ny taranany raha tokony ho izy de tena tokony tena niverina tanteraka tamin'ny Jehova Ahaba satria mafy ange zany reo olona ary Jehova rehefa miteny de ho tanterahany hoe tena taranaky no hoan'ny alika ny fatiny mafy fanala baraka zany de nanenina izy nitsoahany Jehova le teniny tsy natonga loza tamin'ny andron'izay ny teniny napitaina tamin'ny Elitisibita fa tsy nitenenina tamin'ny Ahaba fa tamin'ny Elitisibita hoe zany hoe teo anatrehan'izay koa manahoana koa ny teom-panahin'ny Elitisibita teo anatrehan'izay satria miraha nisy tany amin'ny Ahaba hoe teo amin'ny toerana zay ny lelafan'ny alika ny rano Nabota ny lelafan'ny alika ny rano kanefa etondray Jehova de nihimotra tena nampitenenina zavatra tsy ho tanterahana akory fa Elitisibita moa mahafantatra an Jehova raha mahafantatra fa be famindram-po Jehova fa nylesona zay ny sotomontsika tao anatin'izay rehetrarehetra zay manenina ny amin'ny loza Jehova ary zay no anaovana antso mandalo aditsika ary io ady atrehantsika io tsy tongatonga azy fa misy fanadinoana an Jehova ao hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny madinika indrindra fa mitaky kosa Jehova tsy manameloka mitaky mijerena am Jehova de avelao Jehova no hiditra antsihatra fa rehefa tena manaky an Jehova tsika manafaky io Jehova io raha ny tokony ho izy ositsika teto Ahaba ohatrany tena hoe niova fo tanteraka mihitsy ary raha ny tokony ho izy raha zasy ianao kampany teo amin'ny toetrany toerany tsy namerina an'izay fady sono zay tsony kanefa de ho jerevantsika inge toy any tantara ary melohan'izay hidirantsika amin'ny vahaolana atolotra Jehova ho atsika mba atonga an Jehova hiditra antsehatra ka hitondra fanafahana mpanjaka voalohany 220 ary nahandro fa izay ny Sirianina sy ny Israely sy telo taona fa tsy niady Andriamanitra mamindra foa tsy sankitikity zanak'Israely tsony Sirianina satria fa resiny roa naharitra telo taona lasa tena ny tao anatin'ny fandriampahalemana na de teo ara ny adalàna vitsivitsy
nataony ahaba teo nivony zanak'Israely fa tsy ny Sirianina intsony ndray no niditra an-tsehatra fa ny mpanjaka indray zay nanadino an Jehova tamin'ny toromarika ny men'le vehivavy ratsy fanahy nampidi-doza ny tenany fa tsy nampidi-doza ny zanak'Israely nandro fe izay ny Sirianina sy ny Israely nandritra ny telo taona ny lamina tanteraka tsy nisy ny ady ny andiny faharoa ary noho ny tamin'ny taona fahatelo de nidiny Josafata mpanjakan'ny Joda ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely ary ny mpanjakan'ny Israely tamin'ny mpanompony mo fantatrareo va fa atsika Ramota Gilead nefa isika mitoetra foana ka tsy maka azy amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Siria ary ho koa izy tamin'ny Josafata mba hiaraka amiko hiady any Ramota Gilead va ianao de hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Israely eny fa tahaka ny tenanao ihany aho fa ny oloko de olonao ary ny soavaliko de soavalinao zay indray nitetika ady efa milamima ohatra ny lasa fisainana indray Ahaba teto mbola misy tanàna ny zanak'Israely Ramota Gilead zay teo ambanin'ny fahefan'ny Siriana na de tsy nisy ara ny ady de hoe atsika Ramota Gilead fa hoana no velatsika mipetrapetraka any amin'ny Siriana any fa andao hoany aka an'izay tanàna zay eo anivon'ny Siriana ary tamin'ny vanim-potoana eo tonga Josafata mpanjakan'ny Joda tsara ny afantarantsika ny tantara le vahoaka ny fidin'Andriamanitra de ny foko 12 ny zanak'Israely fa taty aoriana tamin'ny androny nangataka mpanjaka ny zanak'Israely tsy nakasitrahan'i Jehova fa saingy zay le safidim-pon'ny olona hoe mba hanaovy mpanjaka tahaka ny firenen-kafa izay de tenen'i Jehova mihitsy satria Samuela nibahana an'izay ekeo ihany ny sitrapon'ny olona ozy fa tsy anao ny laviny tsy anjaka aminy fa zany laviny tsy anjaka aminy ozy kanefa ampafantaro azy zay mety hotoetra ny mpanjaka zay anjaka aminy de zany hoe tsy sitraky Jehova mihitsy ange ny anana ny zanak'Israely mpanjaka satria na ny antony efa nandray atanana ny voaka zay nifidina izy de izy mihitsy no mpanjaka fa sainga mijeriny mitsiriritra ny fomba fanao ny firenen-kafa ny zanak'Israely hoe ao an'ireny manana mpanjaka akontsika ny tsy anany mpanjaka manjary adininy Jehova tsy mpanjaka de misy vanim-potoana tena ken'i Jehova nge ny sitrapon'ny olona tsy sitrapon'Andriamanitra fa sitrapon'ny olona fa avelan'Andriamanitra ho tanteraka mba hatsapan'ny olona hoe manahoana ny fetraka ny fanatanterahany sitrapon'ny zanak'olombelona fa mifototra amin'ny any io ambarao aminy tsy mety hotoetra ny mpanjaka amin'ny zanak'Israely de zay mandritra ny taranaka faramantina zavatra tsikarytsika matrakariva fa tsy maintsy mefara amin'ny fialan'ny mpanjaka esoloana satria tsy mahafapony vahoaka satria safidim-pon'ny olona ngeny nametraka n'le fahefany de le fahefana nefa ny eken'i Jehova tafapetraka de ny afatry Jehova fotsiny na ratsina tsara zay fahefana tian'ny olona petraka io ekeo fotsiny zay ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ekeo sitrapona roa zany de ny ekeko de apetrao izy de ohatra ny teteny Jehova hoe tatazo io ny vokany de inona ny zavatra nisy vokatra zay natsangana ny mpanjaka Saoly mbola nitabatra ny foko 12 firenen'ny Israely le zanak'Israely ray manontolo tantanana mpanjaka tokana nandimby azy Davida mbola nitambatra ny zanak'Israely nandimby azy Solomona mbola nitambatra ny zanak'Israely fa rehefa aveo niteraka ny Rehoboama indray Solomona ka melohan'ny afatesany tompony Rehoboama no andimby azy ny zavatra mitranga nefa Solomona le verina fa mpanjaka endrindrindra nanankareny indrindra inona ny zavatra mitranga nanao fahadalana indrindra arivo ny vadiny ary nanambady vehivavy jentilisa tsy latsaky ny arivo vehivavy mpanompo sampy ary nanangana ny Solomona tsangambato tsampy isaky ny tanàna andreo zany tsangambato tsampy arivo zany tsy misy mahavita an'izany ntsony amin'izao vanim-potoana zao kanefa ny zavatra tsikaritra endry Solomona fa rehefa tena jerevanao ny tantarany Solomona mpanjaka tsy nisy mpanjaka ny bebaka indrindra tahaka ny mpanjaka Solomona nametraka anatra nomenatsika amin'ny taranaka faramandiny mahatratra atsika amin'izao vanim-potoana zao de vokatra zay nataony Jehova ny zara roa ny zanak'Israely de ataony
ny firenen'ny Joda tam'izany vanim-potoana zany ny tomboany ny tantanany Rehoboam ary nampiavaka le firenena roa zay le firenen'ny Joda foko roa tantanany Rehoboam sarotiny tamin'ny didin'Andriamanitra izy sarotiny tamin'ny didin'Andriamanitra fa Jeroboam mpanompony Solomon nandray no ny nomenany fanjakana ilany de ny fokofolo de nentin'ny Jeroboam ary nampiavaka reo fokofolo reo de zao nanova ny didin'Andriamanitra manazava ny bokin'ny Daniel tsika de any mahita amin'ny antsipiriny kanefa samy zanak'Israely reo zany hoe ny atao hoe zanak'Israely de ny firenen'ny Joda miampy firenen'ny Israely ka na de samy taranaka voafidy ary reo de zao ndray miavaka sarotiny tamin'ny didin'Andriamanitra ndray misy didin'Andriamanitra novany kanefa Jehova tsy nanda fa mbola niraisiny takan'ny olom-bo fidy ihany reo fa samy nanariny samy nanany fahadisonina ny firenen'ny Israely na ny firenen'ny Joda de io toe-javatra io zavatra hitatsika nge raha ny tantara ho din'ny olona tsy hita ny toe-javatra mitranga tsy mahagaga raha misy fifandirana eo anivon'ny kristianina am'izao vanim-potoana zao le didin'Andriamanitra fa tsisy tapa-kevitra tsony iondrika ka ndinika zay voalazany soratra masina hoe inona ny takian'Andriamanitra velon'Andriamanitra itoy amin'ny fanovanany didy ve le firenena folo fa nampiavaka ny firenen'ny Joda na de ny azona ny didin'Andriamanitra ary ketraketraka maivava be ary takan'izany ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao kanefa nisy tsy fifankazahoana teo anivon'ny firenen'ny Joda sy ny firenen'ny Israely fa tateo aoriana fantany any fa samy taranaka voafidy izy de nitsidika any Ahaba Josafata mpanjakan'ny Joda tamin'ny vanim-potoana io ary rehefa nitsidika ny Josafata ohatrany nahazo hery Ahaba de zavatra tonga tao an-tsainy efa tafatambatra indray reto firenen'ny Israely efa tonga ny firenen'ny Joda tonga ny firenen'ny Israely teo ambany fahefan'ny Ahaba de ny zavatra tao an-tsainy atsika Ramota Gileada atsika Ramota Gileada de hoe ny andiny fahefatra amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo ary izy koa izy tamin'ny Josafata mba hiaraka amiko iady amin'ny Ramota Gileada va ianao de io Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Israely eny fa tahaka ny tenanao ihany aho fa ny oloko de le olonao ary ny soavaliko de soavalinao zany hoe raha vao nahita olona nanampy azy de ny zavatra tao an-tsainy andao iady amin'ny Siriana alaitsika Ramota Gileada manantena izy fa ohatran'le nitafian'ny tany amin'ny voalohany ange ny Siriana nanafika ny Israely de nanontany an'i Jehova de natolotra Jehova teo ampelantanan'ny Ahaba sy ny Israely Siria tamin'ny faharoa de ohatran'izay ihany ary tia miditra amin'ny fanotelony de zao tsy ny Siriana indray mimetraketraka amin'ny Israely fa le Israely indray mimetraketraka am'le firenena jentilisa atsika Ramota Gileada andao hitambatritsika iady aka ny Ramota Gileada ary tamin'ny vanim-potoana eritreritra Ahaba zay fa tsara ny afantarantsika an'izany na ny firenen'ny Israely na ny firenen'ny Joda olona mivavaka amin'ny Jehova reo tsy manao zavatra reo raha ny tokony ho izy raha tsy manontany an'i Jehova mandrakariva manana mpanolotsaina manana mpisolon'i Jehova reo anontaniana mitondra fanjakana fa saingy marina fa misy mitondra fanjakana fahefana eo ambany fahefana zay natao hitantana ny raharaha eo anivon'ny firenena fa misy ihany koa nefa mpanolotsaina avy amin'i Jehova miaraka mandrakariva amin'ny zanak'Israely de ny firenen'ny Joda sy ny firenen'ny Israely na anaiky Josafata fa inona ny andininy fadimy fa inona ny zavatra nandrasan'ny Josafata fa patserovana any Ahaba ny zavatra tokony ataony ary Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Israely masiny ianao anontany eo aloha ny tenin'i Jehova ary zay le fahendrena lehibe melohany ny andraisina fanapahan-kevitra anontany eo aloha ny tenin'i Jehova napatseroviny Josafata mpanjakan'ny Joda ny Ahaba mpanjakan'ny Israely zany de inona ny zavatra mitranga ary ny mpanjakan'ny Israely de nanangona ny mpaminany tokony ho efa jatolahy ka nanao tamin'ny hoe andeha hanafika ny Ramota Gileada va aho sa hijanona ihany de hoy ireo mandehana fa atolotro ny tompo eo an-tananao izy ry mpanjaka mpaminany efa jatolahy teo ambany fahefany Ahaba rehefa nandre ny feony
ramota gileady izy feon'ny Josafata izy anotanio aloha ny tenin'i Jehova teo mason'ny Josafata natsony mpaminany efa-jato lahy mba ho fanaporofona amin'ny Josafata fa tena manontany an' Jehova Iahaba fa hitantsika moa fandehan'ny tantara natsona mpaminany efa-jato lahy zao ndray feo ndray teny hoe tena ahoana ho alaitsika ve ramota gileady iady amin'ny Sirianina ve tsika ho tafiatsika ve Sirianina de namaly reo na mandiana ozy fa tolotro ny tompo eo tananao izy ry mpanjaka zany hoe rehefa tena jerevana ange de tena mpaminany efa-jato lahy tena ndray fo ndray feo hoe tena mandiana fa tolotro ny tompo zany hoe miteny tamin'ny anaran'i Jehova hoe tena sitrak'Andriamanitra ny edivanao amin'ny Sirianina fa mandehana fa ho atolotra ho averina aminao ramota gileady teo anatrehan'izay Josafata mba handresy lahatra ny Josafata efa nanontany an' Jehova izy fa Jehova i Josafata nefa mahatsikaritra fa tsy reo ihany ny mpaminany raha ny tokony izy tokony resy lahatra Josafata fa ny zavatra nisy nefa etemin'ny 17 sy 9 aroa kosa Josafata no tsy misy mpaminany Jehova koa va eto mba hanotanitsika ozy de hoe ny mpanjakan'ny Israely tamin'ny Josafata mbola misy lehilahy ray ihany de Mikaia zanak' Jimla zay azo hotsika manontany an' Jehova saingy halako izy ozy satria tsy mba manaminany soa izy fa loza ihany de Josafata aza manao an'izany ry mpanjaka ay mbola misy mpaminany anankiray tao fa nahavariana nafatarany Josafata an'izany tsy nirarainy Josafata le tenin'le mpaminany efa-jato lahy ohatra ny hafahafa tamin'ny Josafata hoe maninona manontany an' Jehova tonga de mpaminany efa-jato lahy ndray anontaniana hoe tena mbola misy anankiray ange ohatra ny tazako any fa maninona raha nontaniana izy baradaka ihany Iahaba tena mbola misy lehilahy anankiray ihany ozy de Mikaia ny anarany fa halako fotsiny zao izy satria maminany loza ho afo izy ary zay le tsy zakan'ny mpanjaka mandrakariva le teny marina avy amin'Andriamanitra ary mijerevantsika moa toy an'ny tantara hoe manahoana ho tafajoro ve Iahaba anaiky ny tenin'i Jehova sa anao zay tiany atao ndray kanefa zavatra hitantsika teo aloha efa namendra fo taminy ange Andriamanitra tsy natonga loza taminy ange Andriamanitra ary ny tokony izy tokony iaino ny feon'ny Jehova izy fa eto eo ndray ny toetsaina hafahafa tonga tao aminy tsy ny Sirianina ny nanafika fa izy ndray nitady hanafika ny Sirianina kanefa fanapahakeviny hanafika ny Sirianina io tsy hoe nanontany an'le mpaminany efa-jato lahy izy akory aloha fa sitrapony zay fa saingy natsony ny mpaminany efa-jato lahy rehefa aveo rehefa nitenen'i Josafata izy hoe andeha hanafika ny ramota gileady avea zany hoe le fanapahakevitra fiamelohany fanontaniana andreto de zao reto mpaminany efa-jato lahy reto misolelaka amin'ny mpanjaka matahotra amin'ny mpanjaka de miteny amin'ny anaran'i Jehova fa avetavetany zany tsy mbola fantatritsika na marina na diso fa hitantsika moa mitoy amin'ny tantara fa reo de nanaiky mandehana fa atolotry Jehova eo an-tananao zany fa saingy nanam-panahiny Josafata hoe hitambatra hiaraka aminao raha ohatra zay ny tediavin'i Jehova fa saingy mbola misy mpaminany anankiray anontany oloha hevy ary eo ny tena tokony hitandremana tsy famaron'ny olona manoro hevitra akory mamarina ny hevitra atolony fa misy hevitra Andriamanitra mila dinihana tsara fakafakany tsara reo de apidika izo ary de niritsika hoe tena mba hahay antanan'i Jehova mandrakariva ny fahefana zay misy am'izao vanim-potoana zao mba tsy hanaonao foana fa mba hatonga fiadalana ho an'ny vahoaka voninahitro n'Andriamanitra rireny vavakisika misotranao Jehova Andriamanitra reny teny mandraiza tonga taminay teny feny fitiavana teny manitsy teny manoro hevitra mandrakarivany am'izay tokony atao indrindra ny fanapahakevitra zay ho raisina Andriamanitra tsy mba mandahinao fa rehefa manontany ianao de mamaly de matoky sominy fa tafalatsako anatin'ny fontsy raha ray avy eo am'izay zavatra ataony rehetra amin'ny programa nivon'ny tokantrano nivon'ny fiangonana nivon'ny faritra nivon'ny firenena
fanapaha-kevitra raisina manerina n'izao tontolo zao mba hanontany anao aloha sitraponao marina ve sa tsy dia matoko sy meny fa hiditra mitsehatra ena tompo amin'ny alala ny farinana masina nydresina ahatra ny olona misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manomana fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.